Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, solafaka. Izany indray no loha hevitra hoentina amintsika amin'ny ity vidéo manaraka ity ary natao indrindra ho antsika kristianina izay efa manaradian'ny Tompo kanefa solafaka ianao lavo tamina fahotana manokana. Mety ho fijangajangana zany mety ho alatra, lainga, kanefa mety ho fanalan-jaza ihany koa. Ary mety ho tsy fahombiazana teo anivon'ny tokantrano toy ny hoe divorce. Zavatra mety nandalo nefa mety naharitraritra ihany koa. Fa azo raisina daholo hoe fahalavona ka dia ireto ny zavatra tiako ho fantatra ao ety am-piandohana. Tena tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tsy miova, tsy nilasanao ny manova ny fitiavan'Andriamanitra anao fa fitiavana mandrakizay ozy ny tiavako anao ary zany namparitako ny famindrapoko aminao. Fa fony mbola mpanoty ianao dia fanomen'Andriamanitra anao ny zanany ka monjy ianao ary ny fahalavonao indrindra no nahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Tadio fa tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra ho maly sy anio ary mandrakizay. Tsy hoe nanao an'io zavatra io ianao dia lasa tsy tian'Andriamanitra intsony. Tsy marina izany. Mbola tian'Andriamanitra ianao. Ny faharoa dia izao tsy manameloka anao Jesosy Kristy raha manantona azy ianao. Tadio tsara ilay vehivavy izay tratra ny jangajanga rehefa tonga teo amin'ny Tompo. Ny olona tena hoe te hitoraka azy. Fa Jesosy Tompo manao hoe raha vehivavy, za koa tsy manameloka anao. Mandehana soamantsara. Ry havana. Tena tsy manameloka anao Jesosy Kristy Tompo raha manantona azy ianao, aza misalasala. Ary ny fahatelo dia izao tadio koa fa mivavaka ao anao Jesosy Kristy Tompo. Efa nivavaka ao anao izy. Tsy petera ihany akory ny antefan'ilay tsy petera ihany ny antefan'ilay teny manao hoe izaho efa nangataka mba tsy ho levina ny fononao. Fantatro ny Tompo fa ho lavo petera. Fa tsy izy ihany akory fa nahenao koa ary satria amin'izao fotoana izao Jesosy Tompo eo an-tanakavanana indray dia mifona ao antsika. Ary Romanina toko fahavalo andininy fahinina amby roapolo dia milaza manao hoe fa ny fanahy dia mifona amin'ny fitarenana tsy azo tononona ho antsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Mamonjy antsika ny fahalementsika. Fantatr'Andriamanitra tsara izany fahalemenao izany kanefa dia izao anohany efa nisy vavaka any hifonana ho anao ny amin'izany fahotanao izany ary mila mino n'izany ianao. Ary fahaefatra dia aoko tadidinao tsara ihany koa ravana fa izao tsy ianao irery akory nandalo ny fahalavona fa be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra anatin'ny soratra masina izay nanana ny lazany sy ny finoany kanefa dia samy nandalo an'izany daholo. Tsy excuse akory izany ahafahantsika hoe mbola mitoetra anatin'ny ota fa izao kosa fampahirezana izany mba tsy hahatonga antsika namelo tena na hitoetra anatin'ny famoizam-po ao anatin'ny fahalavontsika. Reto ny zavatra tsy azo atao. Voalohany dia izao aza menatra. Aza menatra satria araka ny fanambarako Tompo samy nandalo an'izany daholo ihany ny olona rehetra. Mety hitapoky hitapirenena tokoa izy dia lasa komplekse ianao. Dia misy ny olona lasa tsy samy mandray fitenenana intsony, lasa tsy samy teny, tsy samy seho intsony, tsy samy voky ny trano kory aza angamba ny sasany. Aza menatra. Faharoa aza manamelo tena. Ny devoly no mpiampangatsika eo anatrehan'Andriamanitra ary miampangatsika eo anatrehany tenantsika. Ka milaza manao hoe ratsy isika, aza melohana ny tenanao. Fa Andriamanitra aza tsy mahasa manameloka anao raha manantona azy ianao koa aza manameloka ny tenanao. Fahatelo, aza manameloka ny hafa. Aza mitady olona hoe ho atao hoe hito zany ny tompon'antoka na tompon'andraikitra ny amin'izany zavatra zany ka manala ny tentanao tsy ho tompon'andraikitra. Fa tena conscient tsara ianao tamin'ny zavatra nataonao dia aza mitady olona aniriliana ny tsy nety sy nataonao fa tsy vahaolana koa zany. Aza kivy. Aza mamoy fo. Misy olona tena te hamoy fo mihitsy. Kivy mihitsy. Mamono tena ny sasany satria tsy zakany intsony ilay fanamelohan-tena, ilay saina izay manenjika azy isan'andro amin'ny zavatra izay tsy nety nataony, izay zavatra ratsy vitany. Mety ho zavatra tena goavana ane zany fa tsika tsirairay ihany ny samy mahalala azy satria ny Tompo no mahalala ny zavatra rehetra izay nataontsika. Fa aza kivy na mamoy fo. Dia izao koa aza miemotra. Aza miala amin'Andriamanitra, aza miverin-dalana, aza miala amin'ny fiangonana, aza miala amin'ny fikambanana izay efa misy ianao, aza miala amin'ny fanompona izay nandrahan'ny Tompo anao. Fa izany indrindra no antony ny hanomezan'Andriamanitra anao an'ireny rehetrarehetra ireny, ny fiangonana mba ahafahana manarina anao, ny fikambanana, ny fanompona mba ahafahan'Andriamanitra mametraka ireny famitranam-pihavanana aminao. Ka tsy vahaolana mihitsy. Azo ataony hoe mandiny tena aloha fa tsy azo ataony miemotra na ny miala amin'Andriamanitra. Fa izao no tokony atao. Voalohany indrindra mibebaka. Rehefa tena resy lahatra anao izaho Tompo tsy hanao intsony, tsy hamerina intsony. Mibeba indray mandeha ihany.
indray mandeha tsy ndriko aloha indray mandeha ihany fa tsy mibebaka isak'izay mahatsiaro fa indray mandeha ihany no mibebaka ny amin'iny zavatra tsy nentina ataonao iny tena hoe manantona ny tompo ianao ampanetretena dia tena manaiky ianao hoe tompo mifona mamindrafo amiko fa tena tsy nety iny nataoko iny dia izao tolono anatrehana tompo mihitsy zavatra tsy nentina ataonao dia mibeba indray mandeha ihany dia ny faharoa dia izao raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra anao eo matetika ny tena olana tsy minotsika hoe voavelany helokontsika anika 2 taona teoriana 5 taona teoriana mbola mitomany ihany ny sasany rehefa mahatadidy ny zavatra tsy nentina ataony mbola mibebaka ihany ny sasany nefa isankalady izy any am-piangonana efa omena famelan-keloka foana tsy nino mihitsy ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra azy zavatra tena erreur grave zany raiso ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra anao fa mahatoky eny ny tenin'Andriamanitra raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka manadio antsika ary manafaka antsika amin'ny tsy fahatanterahantsika rehetra mahatoky Andriamanitra marina Andriamanitra ny devoly no misy doty ao anatin'ny sainao manao hoe tsy voavelany elokao fa aza manaiky an'izany fa ianao mila resy lahatra ianao manao hoe raha nibebaka androany voavelany eloko ny devoly no miteny manao hoe fahotana be iny fiaranga dia 2 minitra ianao dia voavelany elokao eny tompoko tsy mila 2 minitra kory aza fa raha tena mibebaka ianao na dia ataoko hoe 10 sekondra ary voavelany elokao voavelany elokao ary azo antoka 100 isan-jato zany raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra anao ny tompo aza ny nampianatra antsika raha misy ozy olona ka manao zavatra tsy mety ka impito amin'ny fitopolo impito ao anatin'ny ray andro ka mibebaka foana izy mamelany elony izy ny nampianatra antsika zany dia izy indray ve no ndeha andany famelan-keloka izay omenantsika nefa izy ary nampianatra hoe na dia impiry manota zany olona ka mibebaka ao anatin'ny ray andro raisona foana ny famelan-keloka omena azy foana ny famelan-keloka dia ianao ve dia mieritreritra hoe tsy ianao indray tsy azo famelan-keloka tena mandray ianao fa itsika indraindray tsy mino manaraka dia izao mifaly raha mbola misy fotoana tadidinao ilay zavatra izay nahalavo anao na nahasorafaka anao dia tena mifaly aza manamelo tena aza miondritra ntsony fosy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay voavelany elony raiso mihitsy ilay fifalian'ny voavela eloka tena iaino mihitsy manao hoe zany tokoa taloha fa izao mifaly satria voavelany eloko tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany ary ny farany dia izao ampahirezo ny rahalahinao ozy ny tompo tamin'ny Petera manao hoe rehefa mibebaka ianao ampahirezo ny rahalahinao manana didy sandraikitra ianao ampahiry ny hafa izay mitovitovy-tranga ka aminao satria misy la hoe ministère cicatrice zany hoe ny asa fanompoana izay takin'ny tompo aminao indray dia amin'ny cicatricenao iny mihitsy amin'ilay zavatra izay nanasitrana ny tompo anao iny mihitsy no tian'Andriamanitra hanamjenao ny hafa ihany koa fa mety izay koa no atony zavatra rehetra dia afaka mitentsika manao ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra miorena mitsangana fa aza manaiky hijanona anatin'ny fahalavonao ao aza mijanona amin'ny mahasorafaka anao ao fa mitsangana fosiny tenin'Andriamanitra ny mika 7:7 hoe aza mifaly ary fahavaloko fa na dia lava azo ao dia mbola hiarina ihany ho izany tokoa rentsika tsiray avy izy manaraka n'izao fandaharana izao mitsangana fa tianao ny tompo ary vonona hiara-dalana aminao indray izy amin'ny ho avinao rehetra hanorina fiainana vaovao miaraka aminao raha nahazoanao izay vidéo izay dia zarao ary asio j'aime ihany koa ny pejy marika 16-15 azonao ireo vidéo hafa kristianina mahanampy anao samy tenin'Andriamanitra